Vaovao hafa tanteraka kosa indray napetraka tamin'ny fomba ofisialy androany ny Anmcc na ny fahefam-pirenena miandraikitra ny fepetra fanitsiana ara-barotra afaka hiroso avetrany amin'ny asa sy ny andraikitra nametrahana azy noho izany ity vovonana iray ity ny tena Anmcc dia ny hiaro ny mpandraharaha malagasy. Fanazavanary. Rafitra napetraka ahafahana miaro ny mpandraharaha manoloana ny fifaninanana tsy ara-dalàna ny rafitra Anmcc na ny fahefam-pirenena miandraikitra ny fepetra fanitsiana ara-barotra. Ny maraina teo no nanao fianianana ny tale jeneraly sy ny tale teknika n'izany rafitra izany. Seda fotoatsaritra ny orinasa Malagasy ny industrie indrindra tao anatin'ny fotoana lava izay ary isika zany dia tsy afa-mialo amin'ny fepetra izay napetraky ny OMC amin'ny fahalalalana ara-barotra ka dia tsy maintsy miatrika ny fifaninanana mahivaika isika eo anatin'ny fifanankamonana ara-barotra ka ny tombontsoa zany dia amin'ny alalan'ny fepetra izay raisina amin'ny Anmcc zany amin'ny alalan'ny fanadihadiana izay ataony Anmcc no ahafahana miaro azy ireo ka mandray fepetra manokana zany mba hiarovana ireo orinasa misy eto amintsika.